tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy Gasy, fandaharana vokariny CFG Madagascar toana maso amerikanina. Roa volana sisa no fotoana hahafahan'ny vondrona 5 ny aina vao ny GSM ny PIS ny fanjiry ary mandravasarotra manatanteraka ny tetikasa iombonana izay rahan'izy ireo manatanteraka inona ny pakady aroson'izy ireo. Ho an'ny anio ary ny aina vao no iresaka aminao momba ny pakady ahafahany manatanteraka ny tetikasany ao anatin'ny 2 volana. Horesahana amin'ny vahin'ny Samy Gasy io koa no hoe asa-panjakana tsara kalitao miantoka ny fampianana ny kolikoly. Araka izany ny solotenan'ny Bran maleo tena miady amin'ny kolikoly no raisina anio. Any amin'ny farany fandaharana isy hatrany ny fanontaniana toy ny mahazatra anao mpiaina izay valianao amin'ny alalan'ny SMS amin'ny 03232 03230. Nora Elerson sy mampiona Ravalson no manolotra ny Samy Gasy manasanao anaraka ny Samy Gasy hatramin'ny farany. Samy Gasy ny vaovao. Tsy miankina mandrakariva mahazatra tetikasa tsy izoviana aminao intsony fa any aina vao izay efa vonon'izy ireo hiatrika ny 2 volana farany ny volana oktobra sy novambra io. Inona ary ny pakady arosony vondrona aina vao hoentiny miroso amin'ny fanatanterahany izay ezaka iombonan'izay. Ya manoloana itondray ny mpiambana anatin'ny groupe aina vao. Volana vitsivitsy sisa dia ho tapitra ny fanatanterahana ny tetikasa tsirairay. Tetikasa iombonana moa izany. Manahoana ary ny pakady entinareo aina vao hitondrana an'izay fanatanterahana tetikasa izay amin'ity volana vitsivitsy kely sisy ty. Ny 3 volana ho avy ity zany anatin'ity volana septambra ty zany famaranana ny antotatartasy izay fanarahana amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'ny groupe aina vao. Oktobra zany no fiatombony ny lancement ny tetikasa iarahana amin'ny namana rehetrarehetra. Dia ao anatin'izay zany ny fanaovana ny conférence de presse amin'ny lancement an'le activité ny groupe aina vao. Dia fampafantarana inona avy zavatra ho ataony zany. Zany hoe ny zavatra ho atao amin'izay fotoan'izay ny resaka famoahana article an-gazety isan'andro mandritra an'ireo 3 volana oktobra, novambra, desambra mamarana. Dia ao anatin'izay zany misy mpanao gazety maromaro zany miara-miasa dia isaka ny isan'andro zany misy mpanao gazety iray zany mamoaka an'le article. Dia eo koa ny fanaovana jingle na spot radio ho alefa amin'ireo radio mpiara-miasa zany. Dia eo koa ny fanaovana conférence débat amin'ny université miankina sy tsy miankina. Dia eo koa débat public momba an'le tetikasany Samy Gasy. Efa nanana ny fomba fiasa ianareo teo aloha. Inona amin'izay fomba fiasa izay no tianareo mbola tohizana ary inona ihany koa ny hitanareo mbola mila fanatsarana ary? Tamin'ny teo moa zany ny fomba fiasanay dia hoe mifandray amin'ny messenger izahay. Izay ny tena hoe fomba fiasanay hatramin'izay dia nefany le izy mety fa ny indrokelin'ilay izy izahay arak'ilay nitenena tamin'ny live 2 iny hoe niparitaka amina faritra maro, misy ny avy eto Analamanga, misy ny avy any amin'ny faritra Atsinanana, Satsimo dia fanatsarana hoentinay amin'izay hoe hiezaka izahay ifandray amin'ny finday sy ifampiantso dia ifandefa SMS raha toa ka misy zavatra hoe maika mila dinihany. Dia ankoatran'izay koa araka ny tenen'ny namana afika teo anao an'le jingle izahay ampafantatra bebe koa ny tarika aina vao sady ampafantatra ihany koa ny tetikasa izay foizinay atao anatin'ity fifaninanana ity.
dia izay ny eritreretinay hoe ahafantaran'ny olona bebe koa ny vondrona misy anay sy ahafahanay manova ny comportement an'ny olona satria izay le initiative anay hoe tsy miankina mandrakariva mahazatra anova ny toetsain'ny olona mba hoe ny tombontsoa iombonana no anisan'ny ibahana fa tsy ny tombontsoa ny olona tsirairay samy ririntsony. Ho fanampin'izay moa zany dia amin'izay fomba fiasa fanatsarana fomba fiasa araka ny voalazana namana haingo teo dia hoe raha nifandray amin'ny alalan'ny messenger sy ny telefony koa taloha dia efa nanapa-kevitra izahay fa nisafidy toerana anankiray izay ataonay hoe toerana hiaonana dia ny toerana eny amin'ny 67 hectare moa zany ao amin'ny namana afika mifidina io toerana io zany mba ahafahana mifampitafatafa mifandinika amin'ny fomba rehetra zay ho atao anatratrarana ny tanjona ao anatin'ity tetikasa ity. Ny adiny tao anatin'ny asa le ho tatevahana teo dia le fanaovana insertion publicitaire sy ny fanaovana antsovatra zany hiezaka zany ao anatin'ilay satria inona moa le asa zany fitinana kely fotsiny hoe le asa zany dia fanovana toetsaina ny vetravetra mihitsy avy ny mpanao gazety ny engana mba hanatatevaka n'izany hoe tsy sandaina tsy voatevy hoe misy vola vo afaka manao fampanotrona fa vaisinao hoe tena engagement anao andraikitra anao ny manova ny toetsaina dia zay zany na tonga le hoe ndeha ny mpanao gazety no engana hapita n'ilay éducation électorale ka ao anatin'izany zany misy ny hoe fanatatevahana insertion publicitaire sy écrite entina mampita n'izay hoe fanovana toetsaina izay fa tsy iandriny izy na iandriny izy. Entano ary ny mpiaino isafidy ny tetikasa antsika atao amin'ny aina vao. Ny groupe aina vao zay mivoy ty tetikasa tsy miankina mandrakariva mahazatra ity zany dia manentana antsika mpiaino mba hifidy ny groupe aina vao ao amin'ny handefa message amin'ny IC-BA 01 amin'ny 032 32 032 30 satria io ny hitanay vahaolana ahafantsika manova ny toetsaina voalohany indrindra amin'izay hialana amin'izay mahazatra antsika zay ka hikatsaka mandrakariva ny tombontsoa eo amboniny satria raha ity tetikasa zay eritreretina ho atao ity dia éducation électorale le izy ny éducation électorale dia tsy raharahan'olondrery fa raharaha ny vahoaka malagasy ray manontolo ary miankina amin'izay fahatsarany sa fahamarinany zay fifidianana izay ny hoavy ny firenena ka dia manentana antsika satria izahay dia resy lahatra tanteraka fa raha isika ny tonga amin'izay fiovana ara-toetsaina izay dia handroso i Madagascar fidio ary ny groupe aina vao alefaso message any amin'ny 032 32 032 30 ny IC-BA 01. Satria fifananana no atao groupe anankidimy anareo manahoana ary ny fanantenana ao anatin'izay. Raha ny tetikasan'ny groupe aina vao manokana dia tsara ho amarinitsika eto fa tetikasa zay tsy eretseretina ho foihezaka fa tetikasa tena lavitra ezaka mihitsy satria zany manova toetsaina zany tsy androany sy rapitso fa saingy noho le hoe le tetikasa samy gasy tsy maintsy vitaina ao anatin'ny enim-bolana mandra-pahatonga ny farany volana desambra 17 dia zay ny ezahana hoe natomboka amina ina ty mpanao gazety zay voafaritra mialoha ny isa dia ny safidy lohahevitra anankiray zay lohahevitra ao anatiny ina valany atao hoe tombotsoa iombonana dia natao hoe fanabiazana ara elektoraly mba ahazahoana fifidianana hoekeny rehetra dia hitondra filaminana mba hahafana mampandroso fa izahay zany fifaninanana moa izy ty dia izay no anentananay hoe tongava
amin'ny activité zay ho ataonay ny conférence débat ny conférence de presse enoy ny fandaharanao amin'ny radio zay miara-miasa amin'ny Samy Gasy mikasika ny groupe aina vao fa ity tetikasa ty tompoko dia manentana anareo izahay fa azahotsika vokatra ny fanantenanay moa zany dia mbola na dia fohy ny telo volana araky ny voalaza teo mbola manantena zay fa lava zay raha maka fotoana fohy isika ienoatsika tsara ny ty tetikasa ana Gasy ty fa hitondra fandrosona, hitondra filaminana, hitondra soa ho an'ny firenena koa ambony de ambony zany ny fanantenanay satria mbola misy telo volana ahafahanareo hiheno tsara sy handinika lalina inona marina moa ny tiany groupe aina vao ho atao eto amin'ity tany sy fanjakana ty. Efa misokatra ny fifidiananao mpian reo tetikasa iombonana miopana fandripalemana sy ny filamina fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahany groupe 10 mivondronandreo pisbuildera enina amin'ny 20 mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Ny larana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina vao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fandiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Miantoka ny fampianana ny kolokolo veny sy ny fiatsarany kalitaon'ny asam-panjakana ho resahana miaraka amin'ny vahin'ny Samy Gasy anio izay Andriamatoa Robenary Mangason Hermamy avy ao amin'ny Bianco no horaisina anio rehefa aveo ary. Samy Gasy mandray vahiny Mandroso tompoko. Asam-panjakana manaraka ny voafaritra ny lalàna ary manome fahafaham-po ny vahoaka izay misitraka ny asan'izy ireo. Io amin'ny ankapobeny no atao hoe asam-panjakana tsara kalitao izay anisan'ny antoka ampiainan'ny kolikoly. Hitondra ny fanazavana lalandalina kokoa Andriamatoa Hermamy Robenary Mangason, mpanolotsaina ara-lalàna sady tompona andraikitra ny fifandraisana amin'ny any ivelany eo anivon'ny sampandrarà mahaleo tena miady amin'ny kolikoly. Rehefa manao ahoana no atao hoe tsara kalitao ny asam-panjakana? Ny asam-panjakana tomombana sy tsara kalitao dia azo fehezina hoe asam-panjakana izay manome fahafahampo an'ireo mpilaraharaha eo anivon'ny sehatra asam-panjakana ary ihany koa manome vokatra malaky tsara ary azo antoka ho amin'ny fandroson'ny fivelaran'ny asam-panjakana eto Madagascar. Ahoana no ahafahana amin'ny tsara hoe tsara ny asam-panjakana? Maro ireo teboka ahafahana amin'ny tsara ny asam-panjakana izay tsara kalitao fa raha hiteny angamba antsika vitsivitsy amin'ireo dia misy ohatra ny tsy maintsy tokony hametrahan'ny fanjakana birao manokana sy mpiasa izay natokana handray olona, handray an'ireo mpanjifa izay manatona ny fanjakana, ireny ilay antsoina hoe service d'accueil izany. Ny antony ametrahana an'izay dia tsotra mba ahafahana manafoana ireo antsoina hoe rabateur na ireo mpanelanelana izay mampitombo mihitsy ny kolikoly eo anivon'ny sehatra asam-panjakana. Ka raha misy zany tompona ndraiky mpanjakana eo anivon'ny sampana asam-panjakana maro isan-karazany izay mpiasa-panjakana natokana fotsiny hanampy ny vahoaka izay manatona fanjakana dia ho mangasiasy fotsiny ary miala ny rabateur na ireo mpanelanelana. Tsy misy tsony zany ny mpanelanelana amin'ny sehatra asam-panjakana satria reny no tena mamesatra ny fanjakana amin'ny resaka kolikoly. Eo ihany koa ny faharoan'izay ny tsy maintsy tokony hametrahany hitondran'ny mpiasa-panjakana zany ireo karatra famantarana izay tokony mipetraka eny amin'ny tratrany iny mba hahafantarana hoe iza moa zany le mpiasa-panjakana izay mandray mpanjifa io
mba hahafahan'le mpanjifa ihany koa zany ny asam-panjakana mamatatra hoe rakoto ve sa rasoa sa olo-kafa lay mpiasam-panjakana zay namezivezy anazy matoa mantsy ny mpiasam-panjakana anankiray ohatra mamezivezy olona anankiray amin'ny tsy antony nefa afaka ataony ao anatin'ny fotoana fohy lay antota taratasy zay takin'ny olona de mety mieritreritra izy hoe tiany akana vola le olona. Akoatr'izay dia eo ihany koa ny tsy maintsy ametrahany asa-panjakana rehetra takela-drindrina zay mametaka sy mampilaza ny hoe manomboka amin'ny firy io asa-panjakana io no manomboka ary mifarana amin'ny firy ary raha ohatra ka manao taratasy anankiray dia hoe ao anatin'ny fepitoana firy 4 ora sy 20 ora no anaovan'ny fanjakana ny taratasy iny certificat de résidence zao ohatra zany hoe karatra milaza ny toerana ipetrahana dia tokony tsy ohatra ny 4 ora ny anaovan'ny fokotany an'ireny ary misy sara ihany koa ohatra ny hoe 500 arakaraka ilay zay sara zay apetraky ny any amin'ny fokotany dia akoatr'izay eo ihany koa zany ny tokony ametrahany fanjakana zany fampahafantarana maro isan-karazany hoe inona daholy no taratasy takiany fanjakana amin'ny fanaovana taratasy na acte administratif anankiray ary tokony apetraky ny fanjakana ihany koa zany ny sarana ny vola aloha isaky ny zay taratasy mpanjakana zay omeny fanjakana zany no tsy maintsy atao dia mba hahafahana misoroka ny antsoina hoe concussion na le hoe fakana vola mihoatra ny tokony ho izy zay lazaina fa sara na etra tokony aloha nefa tsy izany no voalazany lalàna ary tsy izany ihany koa no voalaza ao anatin'ilay procédure na paipaika arahana amin'ny fakana taratasy-panjakana amin'ny toeram-piasam-panjakana anankiray. Marihana etona fa io reo zany no antsoina hoe standard de service na le hoe fomba fiasa manaraka ny tokony ho izy na hoe fomba fiasa manara-penitra dia io zany dia efa misy note na teny midina avy amin'ny fitondram-panjakana maromaro moa izy ireo fa raha tany satsika eto zany ny farany indrindra dia circulaire numéro tondra larana 2,5 tsipika PM tsipika cab tamin'ny 17 ny volana jona taona 2024 misy teboka 10 no tsy maintsy arahiny sampanasa-panjakana rehetra manerana Madagascar. Ny sampanasa-panjakana rehetra dia tokony anaraka an'io zay voalaza an'io fitsipika zay teny midina avy any amin'ny premier ministre io. aiza ho aiza amin'izay fenitra izay ny fahafahan'ny olo-pirenena izay misitraka ny asa-panjakana manio fankasitrahana na fitarainana? Misy zany raha amin'ny resaka fomba fiasa manaraka ny lalàna tsy maintsy ny asa-panjakana any amin'ny sehatra asa-panjakana mametraka ny antsoina hoe boîte de doléance zany hoe boîte zay ahafahan'ny mpanjifa mametraka andreo hoe fitarainany raha toa ka misy tsy afa-po izy zany amin'ilay fanaovan'ny sampanasa-panjakana iray any fandraisan'ny olona zay nanatona anazy dia afaka manoratra taratasy iny zany le antsoina hoe taratasy misokatra avy amin'ny olon-tsotra omeny ny fanjakana ary zay indrindra iverina antsika amin'le hoe mahatonga ny hoe mila manao badsa ny mpiasam-panjakana ahafahana manala ny responsabilité na ny andraikitry ny fanjakana en général amin'ilay zavatra tsy mety zay nataon'le mpiasam-panjakana. Eo ihany koa le mpiasam-panjakana zay mahasaha fotsiny zao maka vola mihoatra ny tokony ho alain'ny fanjakana ary tsy manome facture adidin'ny olon-tsotra ihany koa zany no mitaky facture rehefa nandoa vola amin'ny fanjakana anao dia asadino ny mitaky rosia mba hialana amin'ny fakana vola tsy ara-dalàna. Manoloana an'izay fenitra rehetra tokony arahan'ny mpiasam-panjakana izay ary inona kosa ny andraikitr'ireo olo-pirenena izay misitraka ny asa-panjakana mba hanatsarana ihany koa ny kalitaon'ny asa-panjakana? Anjaran'ny olo-pirenena zany no manaja ireo taratasy izay takiany fanjakana izay tsy maintsy foronina. Eo ihany koa
ny fandoavana ny sara zay takeny fanjakana ary io sara zay takeny fanjakana io zay tokony mipetraka eny amin'ny petadrindrina zany ialana am'lay hoe fakana vola mihoatra ny tokony ho izy zay le compétition satria anisan'ny endrika kolokolo zay dia anjaran'ny olotsotra zany no mitaky amin'ny sehatrasa-panjakana hoe mba aleo mipetraka amin'ny petadrindrina ny sara zay tokony aloha akoatr'izay dia anjaran'ny olotsotra ihany koa na le olona zay mila raharaha amin'ny fanjakana ihany koa mba manaja nireo ora napetraky ny fanjakana iasana fa tsy manao tery mata fotsiny ianao satria hoe ianao olona mila raharaha amin'ny fanjakana dia terenao ny fanjakana hanao zay sitraponao tsy mety koa zany zay misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny vinavinana tsara ny asa-panjakana amin'ny fampiasana solosaina azonao azavaina misimisy kokoa ve zay tompoko ao anatin'le lalàna 40 soroarivo aotra roapolo tamin'ny 20 ny volana aogositra 40 soroarivo dia misy soratra ao anatin'le lalàna hoe ny fanjakana dia miezaka ny hiala amin'ny fikirakirana taratasy mba ahafahana manafaingana ny asa-panjakana zay atolotra amin'ny vahoaka ary indrindrandrindra ihany koa ahafahana manamaivana ny vola zay alohan'ny fanjakana fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny ahafahana ihany koa manara-maso ny asa zay nataon'ny mpiasa-panjakana tsirairay izany dia tafiditra anatin'le hoe dématérialisation de l'administration na fialan'ny asa-panjakana amin'ny fikirakirana taratasy mba ahafahantsika ihany koa miroso fa tsy miembotra makany amin'ny fahantrana ankasitrahana indray matoa robenara mangason herimamy avy ao amin'ny bianco nanazava izay asa-panjakana tsara kalitao izay misaotra tompo Everyday Gasy aller traumatisé fembasy aller dia rehefa tena mandinika le vahoaka madinika sa manao zay mety ambany masoandro mitanika ankizy foantonka ny ako voambaky manao tsy mety afy dia voantaroka ty ohatsatroka anivony fiarahamonina miara mitolona tsika sao dia miara mikolona fety tako tanora maro nisy ilaina miara miasa anaty fototrafitrasa tsy hoe andeha takitrosi nandeha amoronantsy misy fantsirairay manana zosy adidy asa fotoana misosa misesy miblème ataovy milay aloha ny androany ataovy milay korade makila vany ambany volo mamboly dia velona reviaka no mivila na dia maimbolom-belona le etaeta lapsao efa misy manara-maso raha vao misy mangalatrao valiteny amampisako an'le gosy zay mangina volameny efa be loatra ny dosy mazava ny dila mba tsy njovony kila mbola miaina andavanandro anadago life valiteny amampisako an'le gosy zay mangina volameny efa be loatra ny dosy mazava ny dila mba tsy njovony kila mbola miaina andavanandro anadago tio afaritra ambany zatra miaritra ny any rehefa tsy hitany tompony andraikitra sarotra ihany mebobaka amponina lapitarika ihany fiarahamonina tsisy vokotany tsisy votoniany fiara miasa nefa tsy ara-tsosialy asongadina mazava tsara ny ara-tsosialy raty-saina makapozy aza mifaninana tare ratsy mitava-tsovaly miady saina fa manaiky atsona mila mandro le saina dia mila fampandrosona say andro fona aizakosalotsy milona miara mirona tsika dia mba miara mandona fandraisana anjara efa zava-dehibe ilaina ndaolobe tsy fa mazava be veia kosy ty ho ansofina zay mandre dia samy mba tonga saina fa samy lehilahy lehibe valiteny amampisako an'le gosy zay mangina volameny efa be loatra ny dosy mazava ny dila mba tsy njovony kila mbola miaina andavanandro anadago life valiteny amampisako an'le gosy zay mangina volameny efa be loatra ny dosy mazava ny dila mba tsy njovony kila mbola miaina andavanandro anadago resaka politika efa samy koptsika miady rima mpasykalaky sy tarokaliky aloko anaty mozika miangalo vazo miboto asa fampandrosona atsovy foana fa mazoto tsisy kosy zany fa kosy ko metsampy iraha le poto miainy io ny ilaiko mba matsapa ady ny fiainana ilaina le mazaka netaeta mba oka toko mba manjaka mazava le kosy famille be ny ankizy firenena tsy amposmosy vo me midikizo nefa miankina amitsika ihany manamboatrazy vo misy ny okazy dia tsika mihitsy ny anapokazy
Valteny amafisako an'le gosy ze mangina volameny fa beloatra ny dosy mazava ny dila mba tsy ndovony kila mbola miaina andavanandro anadago life valteny amafisako an'le gosy ze mangina volameny fa beloatra ny dosy mazava ny dila mba tsy ndovony kila mbola miaina andavanandro anadago life anadago life anadago life anadago life anadago life. Fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny olo-pirenena no mampisy ny asa-panjakana tsara kalitao ka ampihena ny kolikoly eo anivon'ireo sehatra asa-panjakana. Raha-pangona izay ndresahany vahiny ny Samy Gasy androany teo. Mifarana sady ny fandarana mampionina. Mbola tsy tena mifarana ny fandarana noro fa tonga indray ny fotoana ahafahan'ny mpiainontsika milalao. Izay tokoa, ity indray ara ny fanontaniana fa anao mandray anjara ary mahazo loka. Mety hitondra sy hiteraka vokatra tsara ho an'ny fiarahamonina ve ny tetikasan'ny groupe aina vao? Averiko ihany mety hitondra sy hiteraka vokatra tsara ho an'ny fiarahamonina ve ny tetikasan'ny groupe aina vao? Alefaso SMS amin'ny 03232 03230 ny valim-panontanianao izay ahitana hatrany ny toerana izay hiavinao ary ny anaranao moa izany. Izay vao tena tapitra ny Samy Gasy androany noro, isaorana ianao mpiaino nanaraka anay hatramin'ny farany. Raha tsy naraka hatramin'ny voalohany ianao dia azonao jerenao amin'ny YouTube ny fandarana Samy Gasy. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny site web www.samygasy.mg sy ny Facebook ny projet Samy Gasy. Isaorana ihany koa mpanoana ny tetikasa dia ny Air Madagascar. Noro Rawel Arson sy mampionina Ravalson no nanolotra anao ny fandarana androany, Sandanirina kosa no teknisiana manome fotoananao amin'ny fandarana manaraka indray. Samy tsara. Samy Gasy. Fandarana vokariny Search for Common Ground Madagascar. Toana maso Amerikana. Samy Gasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.